Faly miarabantsika rehetra mahatratra ity andro fankalazana ny Pentekostra ity. Vanim-potoana lehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana izany, satria manamarika ny nandraisany ny fanahy masina, hery sy fahazavana monina sy mitarika azy, ivelona sy asa eo amin'izao tontolo izao izay nametrahana azy. Vanim-potoana lehibe satria fankalazana ny nahaterahan'ny fiangonana, ary mamaritra ny antom-pisiny eto amin'izao tontolo izao, dia ny fiombonana maneho ny firaisan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady ho misionera mijoro fanasina sy fahazavana ka mitory an'i Kristy sy ny asany ho famonjena izao tontolo izao. Fanaontsika koa isaky ny Pentekosta ny manatitra vokatra, koa dia fotoam-bokatra koa izao alahady ny Pentekosta izao, misy ny dinidinika izay atoro antsika mikasika izany ao amin'ny filazam-baovao. Ka dia miarahaba ny fiangonana mahatratra sy miaina izao fotoana izao, ary ny fanahy mason'Andriamanitra izay fanomena antsika ane anazava sy hitarika antsika ho amin'ny fitombona sy ny faherezana hijoroantsika ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny farany. Amen. Aoka hiara-mitsangana isika ry havana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny salamo faefatra amby zato, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, ny andininy faefatra amby roapolo, raika amby telopolo, telo amby telopolo sy efatra amby telopolo, no iarantsika mamaky ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra. Misaoran'i Jehova ary fanahiko, Jehova Andriamanitro, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra ny fitafianao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay, ary mametraka ny raraindrian'ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra. Endreny amaroany ny asanao, Jehova, fa endrena no nanaovanao azy rehetra, enika ny zavatra nataonao ny tany. Ho mandrakizay ane ny voninahitry Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Hihira ho an'i Jehova aho raha mbola velona koa, ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Ho maminy ane ny fisainako azy, izaho no hifaly amin'i Jehova. Amen. Hira faraika sy roanjato, ny andininy voalohany sy fahatelo ary fahaefatra. Medina tumpunan abirau Israel iterana Rasul
mbola hiara-mivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra, isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana ataonao ny olona. Isaoranay ianao noho ny fahalebiazanao izay tsy takatry ny saina, nefa asehonao sy asanao eo amin'izao tontolo izao amin'ny fitiavana sy ny fahatsarana rehetra. Isaoranay ianao noho ny fahendrena tapitrohatra hieveranao anay olombelona, ka naharianao anay tamin'ny fanahy mba hiombonaina sy hiombo-panjakana amin'ny zanakao lahy tokana dia Jesosy Kristy. Isaoranay ianao noho ny asanao mahagaga izay namonjenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao, ary hanamasinanao anay mba ho tonga zanakao marina tokoa, miombonaina aminy, mitafy ny fahazavany, ary irahanao vavolombelony eo amin'izao tontolo izao. Misaotranao izay noho ny fanahy masina, omenao onona ao amin'ny mino, mampitoetra ny teninao ao anatiny, ary manazava sy mampahery azy, ahafahany mandeha feno araka ny sitraponao, ka mamokatra amin'ny asa tsara rehetra ho voninahitra ao. Misaotranao izay no ity andro Pentekostra ity, izay ampatsiarovanao anay ny asaribidiny ananana izany fanahy masina izany, izay mpamelona anay sy ny fiangonana, ary mitarika anay ho amin'ny fimbonana miasa ny asanao eo anivon'izao tontolo izao. Ny fanahinao masina izay ankalazainay eny ho eto anivonay ary ho ao anatinay, mba hahatonga izao fankalazana izao ho anitra manimpofona ankasitrahanao ary andraisanay fahasoavana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, sady tompony izao fivoriana masina izao. Amen. Miara-mipetraka isika. Ry havana malala, aoka nohontsika mipetrretana tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ao amintsika indray amin'ity aladiny Pentekostra ity. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tompo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Amen. Eo mipetrretana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia ataontsika ny hira fa 2:20 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Aoka anaraka izao tonombavaka izao isika, hoentsika miaiky ny fahotantsika sy mangataka famelan-kely koa. Ry Tompo Andriamanitra io, masina ianao ka mankahala ny ota rehetra. Zanakao zahay, nefa tsy hita amin'ny fahafianoana amin'ny fiainanay
zany mahazanak'Andriamanitra anay zany. Miantso anao hoe tompo zahay, nefa ny didinao tsy raisinay sy ekenay amin'ny fahamarinana, fa fahamarinana hafa matetika no arahanay. Dia ny fahamarinana zao tontolo izao sy ny fomba fisainana amin'ny maha olona ary ny fomba ny manodidina. Tsy nainjoro vavolombelon'ny fahamasinanao zahay, ka indraindray aza mahamenatra anay ny maha-kristianina anay, ka hafeninay, tsy sahinay aseho sy toriana amin'ny mpiarabelona aminay, fa dia manjary vavolombelona mona izay, kanosa sy matahotra. Tsy nahay nampiseho ny fitiavanao tamin'ny hafa izay, fa nianona fotsiny tamin'ny fahasoavana efa niraisinay, ary mbola andraindrainay isan'andro ho an'ny tenanay, ka dia nanjary fitiavan-tena aza no nanosika anay hivavaka. Tsy nahay niankina sy nandray ny herin'ny fananao masina zay, fa nandeha tamin'ny fisainana sy ny herinay fotsiny, anka tsy naomby, ary tsy vitanay ny anjara asa napetraka ao sy nametrahanao anay eto amin'izao tontolo izao, dia ny hanohy ny asan'i Kristy, hitoro ny famonjena sy hitady ny very. Amin'ity andro Pentekosty ity Tompo, manatona anao zahay miaiky fa tsy tanteraka, koa mangataka ny famindramponao, ary miandrandra ny fanavaozan'ny fanahy masina, mba hamelona ny finoanay sy ny fahatokinay anao, ary hijoro vavolombelon'ny fahamasinanao amin'ny fanarahanay an'i Kristy. Dia miaraka ny fiangonana. Ranay be famindrampo, mitalao aminao zay, mamela ny elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba vonoka nompo anao. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no entinay, manao zao vavaka zao eto anatrehanao. Amen. Mbola ataontsika ny hira 520 ny 9 Ciano favoraraja ny otizay, ka izay uri mampinadano, ny manahelo faleo indray. Ambamova onao tokony sainay, tao ikapa ereto ny fo. Ry havana, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsara fo sady miantra. Koa antsika izay ny bebaka marina, ny aiky ny fahotantsika sy ny fahalementsika, ka nangataka famelana. Dia raiso amin'ny fahatokiana sy ny fisaorana, ny teny anambarany ny tompony teny fikasany, izay tanterahany aminao anio. Iara-mitsangana isika. Hoy ny Tompo, makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Fa raha ianareo na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsy ho an'ny zanakareo, tsy mainka va ny raha izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Koa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Kristy masina. Alleluia. Amen. Hira fanampiny 720 azafady, ny 9 sy 2. Fanampiny 720, 9 sy 2. Ianao zay mitady ny fiadanatso, amin'izao fiainan'izao, ka mandeha mankatsiaro mikorana ny koa milalao, kanefa
tsy mahitsy izay nahaso fa fezana foana ny nofo ity misy fiainana toroanao andrano dia ho hitanao no fiainana toroanao no any ampiadananao koraiso Jesosy no tompo mpamonjy anapaka ny fiainanao dia ho hitanao lay fiadananao aharitro mandrakizay ianao ianjady pahory marobe amin'izao fiainan'izao tsy misy azavana fato aizimbe no mandrakotra ny fiainanao ka mila okivisy amoifo mideo ady fiainana maro ity misy fiainana toroanao andrano dia ho hitanao no fiainana toroanao no any ampiadananao koraiso Jesosy o tompo mpamonjy anapaka ny fiainanao dia ho hitanao lay fiadananao aharitro mandrakizay voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahany mahazo mipetraka isika ry havana mialoha ny amakina sy enona ny tenin'ny soratra masina ary nivavaka mialoha izany dia ataontsika ny hira 700 ny andininy voalohany. Mbola hiarika hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra noho ny famindraponao dia mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay miaona aminao amin'ny alalan'ny teninao. Hamaky sy handinika ny teninao izay ry Kristy Tompo, sokafo ny sainay ary ampidianao ponay ny teninao mba ho fiainanay satria ny teninao dia herim-panahy ho anay isan'andro. Mangataka anao izay ry fanahy masina hiasa mahery aty anatinay mba hanazava izay afatra tianao ampitaina aminay, ka tsy verina aminao anie ny teninao raha tsy efa natateraka izay nanondranao azy.
Koa na inona feo manelingelina na manakatsakana tsy hahafanay mandreny teninao dia mba hampangininao izany. Ampio izay Tompo ay hamaly fitianao ka mba ho tena mpankatoy ny teny hitombo fahalalana tsara ny sitraponao mba ho voninahitry ny anaranao ray. Amin'ny anaran-tsoanao Jesosy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hiaraka maka ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 11. Asan'ny Apôstôly toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 11. Rehefa hitantsika izany dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofofo ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lela maro mitarena afo niseho taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho indray izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra sy fahasamina re azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: indreo tsy Galiliana va ireo rehetra miteny ireo? Koa hono no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika? Dia Partiana sy Mediana sy Elamita ary mponina Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egipta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita, kretanina sy arabo. Koa hono no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Dia mbola toy izay antsika ravana ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Korintiana voalohany toko 12. Korintiana voalohany toko 12 andiny 7 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy. Ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny Tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina samy hafa ny fanompoana nefa ny Tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Fa ny anankiray nomeny ny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, araka izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny mamilany, ary ny anankiray ny mahafantatra ny fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zazarainy ho azy rehetra avy araky ny sitrapony. Fa tahaka ny teny iray ihany, anefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy, na jentilisa, na andevo, na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Iaraka hitsangantsika maka ny filazantsara. Filazantsara araka ny Jaona toko 20, andininy 7:20 hatramin'ny 17:20. Jaona toko 20,
20 ka hatramin'ny 17. Rehefa hitantsika izany dia vakina amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany. Dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy: fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany iray aho no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy: raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo, dia voavela izany, ary na aniza kosa ny tsy voavelanareo, dia tsy voavela izany. Mialoha ny hitondrana ny afatra ho antsika dia ataontsika eo mpitsanganana eto ihany ny hira fa 5:70 ny 5 sy 9. Jesosy Kristy mizara fiadanana sy manome fahefana amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanahy masina. Zany no afatra ho antsika indray amin'ity Pentekosta 24 ity. Jesosy Kristy mizara fiadanana sy manome fahefana amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia fampanantenana nomen'ny tompo ho an'ny mpianatra, entina mampifandanja ny fialany eto amin'izao tontolo izao, ka mbola anatrehany sy anarahany ny fiangonana sy ny mpianatra manatanteraka ny misionany eo anivon'izao tontolo izao, dia nitoro ny filazantsara, ny famonjena, ary ho vavolombelo ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavany eo anivon'ny zao tontolo izao. Jesosy Kristy mizara fiadanana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Inona moa ny fiadanana? Ny fiadanana dia nitoetry ny fanjakan'Andriamanitra, mampiavaka izany fanjakan'Andriamanitra zany, ary ampidininy ety an-tany ho amin'ny zavaboariny, fa indrindra amin'ny olombelona izay nomeny fahefana eo anivon'izany zavaboary zany, ka nohariany araka ny endriny. Araka izany dia fanomezana avy any ambony, avy any amin'Andriamanitra ny fiadanana. Tsy asan'olombelona, tsy asan'izao tontolo izao, fa mampiavaka an'Andriamanitra ary zarainy ho amin'izay rehetra tiany sy manana firaisana aminy. Avy any soratra masina ny fiadanana anaty, dia ny fahatoniana izany, ny toky, ny filaminan-tsaina, ny fahasambarana sy ny sisa sy ny sisa. Avan'Andriamanitra izany fiadanana anaty zany sy ny fiadanana ivelany, dia ny fandriam-pahalemana, ny filaminana, ny firindrana, ny fanaraha-mpifankatiavana sy ny sisa sy ny sisa. Saingy marina fa ny voalohany no miantoka ny faharoa, fa tsy ny fanohitra amin'izany. Ny fiadanana anaty no miantoka ny fiadanana
ivelany. Ary zany indrindra nahatonga ny tompo nanambara fa tsy tonga hitondra fiadanana izy, satria le fiadanana zay nandrasany jiosy dia le fiadanana araka n'izao tontolo izao eo amin'ny endriny ivelany fotsiny ihany, tefitefena sy amboarina, tsy zany. Ary dia ny fanekem-pihavanana miorina amin'ny fiadanana, zany no apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny ataony hoe fanekena, na hoy tsika hoe ny testameta. Tao amin'ny testameta taloha, io fanekem-pihavanana io azafady, ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Israely dia fanekem-pihavanana izay niorina tamin'ny lalàna. Hitatsika nefa fa tsy tanteraka zany. Tsy voatanany Israely zany, na dia teo aza reo teny, anarana, asa zay nentin'Andriamanitra ny tantana ny fireneny Israely atakatra ny amin'izany fiadanana zany. Hitatsika ohatra fa i Melkizedeka, le mpisorona avon'ny mpisorony avo indrindra azafady, dia antsoina hoe mpanjakan'ny Salema na mpanjakan'ny fiadanana. I Solomona nitondra zany anarana zany no heviny dia hoe mpanjaka feno fiadanana, ary nanjaka tao Jerosalema zay toeran'ny fiadanana. Rehefa mifampiarahaba ny Israelita dia miteny hoe shalom, ny heviny ho aminao any ny fiadanana. Araka izany dia anisan'ny zavatra anankiray izay napetrak'Andriamanitra tokoa teo anivon'ny firenena, ny fiadanana, saingy tsy nitoetra maharitra. Satria nahoana? Satria tsy mafy ny fatoram-pihavanana teo amin'Andriamanitra sy ny firenena. Efa hatrany Edena dia efa hita fa rehefa simba ny fihavanana amin'Andriamanitra dia potika koa ny fiadanana, tsy manjaka intsony eo amin'ny tany amamonina. Hanika dia fahasombana, fisarahana, fahoriana, ozona. Nanjary zany no niainana tao amin'ile toeram-paradisa dia Edena, noho ny faharavan'ny fihavanana, tsy misy intsony ny fiadanana. Arak'izany dia mifamatotra ny fihavanana sy ny fiadanana. Mifamatotra amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra ny fananana ny fiadanana zay omeny, ary ny teny fototra rahateo dia mampitovy hevitra ireo teny roa ireo, fihavanana sy fiadanana, synonyme ho isika. Tsy nisy fiadanana teo amin'ny firenena sy ny olona satria tsy nisy fihavanana tanteraka sy lavorary teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Tsy fon'Andriamanitra ho amin'ny fahaverezana nefa ny olona sy zao tontolo izao, ka dia nanomana famonjena ho azy izy, ka dia nirahany ny zanany lahy tokana, dia Jesosy Kristy hoeto amin'izao tontolo izao. Jesosy izay ambarany mpaminany Isaia fa ilay andrian'ny fiadanana, tompon'ny fiadanana. Ary dia ambaran'io Isaia 7 io ihany ny amin'ny hoe ny androson'ny fanapahana sy ny fiadanana, dia tsy hanapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasaro-piaron'i Jehovah tompony maro no ahatanteraka izany. Fatatsika fa ny asan'io zanakalahy tokan'Andriamanitra io dia nampiavana ny ray amin'ny zanaka, ny olombelona amin'Andriamanitra, ary fampihavanana maharitra
maharitra mandrakizay no tiany ampiorenina amin'ny alalan'izany asan'ny zanany zany, amin'ny alalan'izany famonjena tanterahany amin'ny alalan'ny zanany zany. Ndeo fehezina ireo fotokevi-dehibe ao anatin'ny fiadanana. Voalohany, avy any an-danitra izy, avy amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no manome azy. Ary zany raha teo nolazainy Jesosy, fiadanana nomeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao ny fanomeko anareo. Ny faharoa, ny fifandraisana tsy misy tomika, zany hoe ny fihavanana amin'Andriamanitra no mahatanteraka ny fiadanana any amin'ny olona ary afaka miparitaka ny velany eo amin'ny firenena, ny fiarahamonina, ny fianakaviana. Fahatelo, ny rany Jesosy Kristy no nahatanteraka io fampihavanana io. Ny raha zay narotsaka, nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, rano ny fampihavanana. Ary fahaefatra, raisina amin'ny fanekenan'ny Kristy, amin'ny fiombonanaina aminy, ny fahafenon'ny fiadanana. Jesosy Kristy no manome azy ho an'izay mino ny fahafatesany sy mandray ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty. Hitantsika amin'izany fa fototry ny asan'ny Kristy ny ampitoetra ny fiadanana amintsika tamin'ny alalan'ny fampihavanana antsika tamin'ny ray, fa indrindra tamin'ny alalan'ny fampiraisany antsika amin'ny tenany. Ary hitantsika tamin'ny lasa fa ny fanahy masina no mahatanteraka io fampiraisana io. Ny fanahy masina no mampiray antsika amin'ny Jesosy Kristy. Araka izany, ny fanahy masina ihany koa zany no ahafahantsika mandray feno sy mitahiry izany fiadanana izany. Ary voamariky ny mpandinika fa raha mbola tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia tsy mba niresaka firy momba ny fiadanana izy. Raha mamakivaky ny filazantsara efatra isika, dia indroa monja no niresahan'i Jesosy ny atao hoe fiadanana tao amin'ny filazantsarany Matio. Ny filazantsarany Marka dia tsy niresaka ny aminy mihitsy. Impito no voaresaka ao amin'ny filazantsarany Lioka ny amin'ny fiadanana, ary indimy monja ao amin'ny filazantsarany Jaona. Kanefa amin'ireo dimy ireo, ny telo amin'ireo dia tahorinan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no nitenenany azy, ary ao amin'ny teksta novakitsika raha teo zany. Nefa raha vakina ny epistily manontolo manomboka any asan'ny apôstôly ka hatrany amin'ny epistiliny Joda, 900 mahery no miverina ny teny hoe fiadanana. Fototry ny fampianarana ary fototry ny fanambarana tao amin'ny epistily sy teo amin'ny apôstôly zany. Ary raha manaraka ny konteksta isika, araka ny filazantsarany Jaona, dia intelo ny tompo no niseho tamin'ny mpianatra rehefa avy nitsangana tamin'ny maty. Ary isaky niseho taminy izy, tamin'ireo intelo miataona ireo, dia manonona trany ny fiadanana. Fiadanana ho anareo. Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, mandrava ny hefitry ny fisarahana tamin'Andriamanitra, tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Izy no mampihavana antsika amin'ny ray, amin'ny alalan'ny rany, ary manome fiadanana ho an'izay mino azy. Fiadanana ho anareo, hoy izy tamin'ny mpianatra. Ary zany koa nitonona ho antsika androany, fiadanana ho anareo. Marihana nefa fa tsy haintsika fironina, tsy avy amin'izao tontolo izao io, fa ny firaisantsika amin'ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, zany ihany no miantoka io. Ary ny fanahy masina no manome azy. Sarobidy loatra ny Pentekosta, satria amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tsy mandray ny fiadanana sporadikement tsika tahaka ny teo amin'ny Israelita, fa mandray zany feno
mandray izany feno satria napetraka hitoetra ao amintsika. Ny firaisana amin'ny Kristy, ny fananana azy, ny fiombonana aminy, io ny loharano andraisantsika sy azonantsika ny hery ny fanahy masina ho aminareo ny fiadanana. Ary zany fiadanana zany dia mitondra fahatoniana, mitondra toky, manala ny tahotra, manome finiavana, manome zotom-po, fa indrindraindrindra mampiorina ao anatin'ny fifaliana na manao ahoana na manao ahoana. Dia hoy Paoly apôstôly, ny fiadanan'Andriamanitra letsen'izao tontolo izao omena, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hoy izy, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Mandry fehizay tsy matahotra satria arovan'ny fiadanan'Andriamanitra. Ry havana, rehefa mahazo toky tahaka izany isika, rehefa mahazo antoka toy izany isika, dia tsy tokony ho adinitsika fa misy antony nametrahan'Andriamanitra antsika eto, ary indrindraindrindra nanomezan'izany fiadanana izany. Zaho angataka amin'ny ray hoy ny Tompo, izy hanome anareo mpananatra hafa ao aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hita ny fahafantany, fa ianareo no mahafantatra azy sady mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly isika, io fiadanana io dia napetraky ny Tompo ao amintsika satria manana asa iraka mission ho amintsika izy. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, azo hery dia ho vavolombeloko. Vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra, fa vavolombelon'ny fiadanana izay nomeny koa. Fiadanana ho anareo ny Tompo, raiso ny fanahy masina. Tahaka na ny rahany ray ano ny rahako anareo kosa. Koa na elikiza no avelanareo dia voavely zany, ary raha na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Ay, lay antoka tsara, lay toky, ilay finiavana, fahasahiana, apetraky ny fanahy masina ty amiko, ka tsy natao ho bodoina na ho tazonina ho an'ny tena fotsiny, fa natao ho toriana ary natao ho zaraina. Natao ho toriana amin'ny alalan'ny filazantsara ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Ary zany ny filazantsara torintsika. Marihana tsara fa ity famelan-keloka ambary eto ity tsy famelan-keloka variboba, zay zarazaraina fotsiny tahaka izao, maimaim-poana saingy tsy ho memem-poana, fa tononona kosa ho an'ny zanak'Andriamanitra, tononona kosa ho an'izay nandray ny hery ny fitsanganan'i Kristy ka nino ny fahafatesany, tononona kosa ho an'izay manaiky ho avaozan'Andriamanitra ka hiara-dalana amin'ny Tompo hiaina ny fiainana mandrakizay. Ary arak'izany dia mifamatotra ny hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara ny olombelona rehetra, mifamatotra amin'ny hoe na elokiza no avelanareo dia avely zany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Tsy asa ampanaovina antsika fotsiny zany, fa fahefana omen'Andriamanitra mihitsy, fa fahefana hitory amin'ny fahasahiana, fahefana hitory amin'ny fahazona antoka, fa miaraka amintsika ny Tompo, tsy antsika ny manao ny asa. Ary zany ny tenenin'ny Tompo, raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona, fa raha miray amiko kosa ianareo mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao zay tianareo.
mba hamoaza anareo be. Ny Pentekostra, izay fotoana nitsingerin-taona ny fiangonana, dia fotoana koa izay nandraisan'ny fiangonana ny misionany. Aninona? Hitory anambara ny famonjena amin'ny alalan'ny fibebahana. Ary ny fanahy masina no hery manosika azo amin'izany. Fa io fanahy masina io ka mampibebaka. Io fanahy masina io ka manondrony amin'ny ota. Io fanahy masina io mifona koa ho an'izay rehetra te hiova fo. Io fanahy masina io mampitoetra ny fiadanana ary mampiorina izay rehetra miova fo amin'ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny fandraisana fiainana be dia be. Ilay fanahy masina mampiaikiny amin'ny fahotana, zany ilay fanahy masina. Fa fanahy masina mifona sy manavao amin'ny fiainana mandrakizay koa noho ny fibebahana. Fanahy masina mampitoetra amin'ny fiadanana, ary fanahy masina izay maniraka izara ny fiadanana amin'ny hafa, mariky ny fitiavana ary fitoriana ny fahafahan'Andriamanitra sy ny fahalalan'ny fon'Andriamanitra te hanokatra ny varavaran'ny fanjakany ho an'ny maro. Fanahy masina mampitoetra amin'ny fiadanana ary manome hery sy fahasahiana hitory sy hijoro vavolombelon'ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Zany ilay fanahy masina miasa sy nomena ny mino. Ry havana malala, asa ratsapanao zany fa nomena fahefana ianao. Fahefana tsy hoentina mampiseho ny tena ho zavatra, fa fahefana izay hoentina mampiseho ny fahamoram-panaha'Andriamanitra. Fahefana mahay mamela heloka. Fahefana mahay maneho ny fitiavana sy ny faharetan'Andriamanitra. Ary fahefana izara ny famelan-keloka ho an'izay rehetra manaiky ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ho fiainany. Ry havana, zany le Pentekostra. Tsy hoe nandraisana fotsiny hery sy fahatokina ka nanantsika le fiadanana anaty, fa fanohitra ihany koa hitondrantsika an'izany fiadanana zany hiparika ka hahazo olona 2, 3, 10, 100 anetsiny antapitrisany hanampy ho isan'ny olombondera. Trio ry havana, tahaka ny nataon'ny Galiliana tany Jerosalema fahizany, torisy ambarao ny asa lehibe nataon'Andriamanitra taminao tamin'ny alalan'ny zanany, ka nametrahany fanahy masina ho ao aminao hery, fanohitra ary fiarovana mafy. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana, ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika hoy Paoly apôstôly. Ka amin'ity Pentekostra ity, raiso ny fanahy masina, hazono ny fanahy masina, aza vonoina ny asany izay napetraky ny tompo tao aminao tamin'ny alalan'ny batisa, ary mandehana fa tsy foana tsy kory ny fikelezana ho aina ao amin'ny tompo. Amen. Iara-mitsangana isika andray ny fitahiana. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ampiorina anareo ary ampahery anareo amin'ny asa tsara rehetra ho vavolombelon'ny Kristy hatramin'ny faran'ny tany, ka dia omen'ny tompo anareo ny satroboninahitra fiainana no maniny ho an'ny mpanompo mahatoky. Mahatoky ilay ny antso anareo, izy hatanteraka izany amin'izay mahatoky azy. Amen.
Iara-mitsangana isika ry havana, anambara ny finoantsika eo am-panononana ny fanekam-pinoana nisianina. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary mino an Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra zao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao rehetra zao. Ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao mifanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tao amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pôntio Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka ao an-tanànan-kavanan'ny ray.
avy any iaviny indray amin'ny voninahitra itsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Izao dia miomana ho amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo isika. Ny tompo no manasa ary isika tsiraray kosa dia mamaly ny fanasany amin'ny fo mendrika ary indrindra amin'ny fifantohana amin'ny fanatrehany. Ataontsika ny hira fa 5:5 ny andininy 1 sy 2. Aoka iara-mitsangana isika riavana. Ho aminareo any ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Aoka ifampizara izany fiadanana izany isika ka hiteny amin'ireo izay miray hevitra amintsika, mitodika aminy ary manambara aminy ny afatry ny fiadanana. Ho aminao any ny fiadanana na maliky hoe ary ho aminao koa. Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo. Asandratray ny fonay ho eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Mendrika hoderaina izy. Ivavaksika. Entiko tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny saoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa nideran'ny anjely ny fiandriananao, sy tsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany, nidera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny, miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin'ny fanajana lehibe no hideranay hoe mahazo mipetraka isika riavana. Ry kristianina malala,
aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika dia fa anatim-pihavanana natolotr'Andriamanitra antsika izany. Dia aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay tompon'ny lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mantra, dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Miaraka ny fiangonana, efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy, ary ho avy amboninahitra. Noho izany ry Tompo rainay any an-danitro, ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Miaraka ny fiangonana. Amen. Avia Jesosy Tompo. Ankehitriny raha eo, haidiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manatona anay amin'ny fanasana izao. Fa ny fanahy masina no harinao, hamelomanao, hanamasinanao, ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Miaraka ny fiangonana. Amen. Avia fanahy masina. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy Tompo, midera ny anaranao izay ry Zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjy anay. Ankalazaina ane ianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana. Ary zahay izay tonga eto anatrehanao, iombona amin'ny latabatrao, dia mangataka mba hampiraisinao aminao, ohatry ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro hifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fifaliana sy ny fiononana aminao. Dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Miaraka ny fiangonana. Amen. Aoka hiara-mitsangana isika. Aoka enotsika ny teny izay mitahiry ny amin'ny nanorenan'ny Tompo izao fanasana masina izao. Jesosy Kristy Tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso, ano ity ny tenako izay omenao anareo. Izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ao andrehetra ho famelan-keloka. Ka na oviana no misotro ianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Koa misaorany ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Hira 512 andinin'ny 2 no ataontsika izao. Efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika. Koa izany no ahafahantsika manatona ny ray ka mivavaka amin'ny manao hoe, rainay o izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay n'io izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafana ay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenin'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon Jesosy Kristy tompontsika. Iny rehefa mitsangana eo am-baravarana ao ny tompo ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Raha mizara ny mofo sy ny divay, ny ao an-tokantrano, ny raim-pianakaviana no izara izany, dia ataontsika ny hira 220 ny andininy voalohany. 220 ny andininy voalohany, dia zaraina ny mofo sy ny divay. Hitako izasakaiza ny fahasambarana, ka ny foko faliravo manampy hatanana, teo ampototry ny azo mejany ny tompoko. Hoy Jesosy Kristy tompo, raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatserovanahy, na oviana no misotro ianareo. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay ho aminareo ane ny fiadanana. Amen. Nataontsika ny hira 220 ny andininy 3. Sua mahakaka samumena waiza faiza isai panuta tialu pavalina ka iza utehitera santo fiti avana. Mahazo mipetraka isika ary havana. Mbola hiara-mivavaka isika ary havana. Ry Andriamanitra tsy toso mandrakizay io, misaotranao zay, fa efa sitraka ao tokoa ny namana anay tamin'ny zavatsoa indrindra, dia ny tenan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, sy ny rano sosarobidy izay mampatoky anay amin'ny fitiavanao, ny fahatsaranao, ary ny fanaovanao anay ho sampana velona momba ny tenan'ny zanakao. Mangataka aminao zay no ny famindramponao, mba hiazona anay amin'izany fimbonana masina izany,
ka andehananay mamovo tsara ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ary rehefa avy nampaherezinao teto zay, dia tianay nitondra eo aminao ireo namanay, ireo namoiavana mba hampiononinao, ireo marary na ny amin'ny hopitaly na ny tokantrano mba ho ampaherezinao ary ho tahinao ka hitondra fanasitranana ny fitsaboana atao rehetra. Ireo sahirana ninninona endrika izany fahasahiranana izany, ninninona antony, dia hanateranao famonjena, fa mpamonjenay amin'ny andavanandro koa ianao. Mivavaka aminao zay ho an'izao tontolo izao manoloana ny valanaretina Covid-19 zafady. Mba sitranonao ireo marary, arovanao ireo mbola tsy voa, ampaherezinao ireo mpitsabo sy mpikaroka, omenao fahendrena ny mpitondra, ary foananao ny valanaretina ka enonao sy valinao ny vavakay zay asandratra isanandro eo aminao. Mivavaka aminao zay ho an'ny asa fitoriana ny filazantsara manerana ny tany, mba ambininao ny teninao ka hiteraka fiovampo an'izay rehetra mandre. Taio ny fiangonana sy ny asany mba havokatra tsara no ny herin'ny fanahinao masina. Taio ny FPMA manontolo, ny foibe, ny faritany sy ny tafo ary ny fiaraha-mivavaka, mba ho fiangonana velona sy toeran'ny fahazavanao sy ny fahamasinanao ka enika izao tontolo izao amin'ny asany. Mitondra aminao ny firenena-tsamihafa zay, mba hahazo zara tsara amin'ny fahasoavanao. Entinay aminao ty firenena honenanay ity, mba hitoetreto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny Madagasikara tany razanay, mba hanjaka ao ny fahamarinana sy ny rariny ary ny hitsiny. Arovo manoloana ny Covid-19, ary taio ny ezaka tsara rehetra ho amin'ny fandrosoana, ho amin'ny fandriampahalemana, ho amin'ny fampiraisana ny vahoaka. Omeo sy ampitomboy ao amin'ny mpitondra ny fahatahorana anao sy ny fitiavana ny valalabe mandry. Zay tsy voatononay amin'izany vavaka izany Tompo, nefa fantatrao fa tokony ho anisa ambatan'olona, ho anisa mpianakaviana, ho an'ny fiangonana ary ho an'ny firenena, dia apetrakay aminao amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Rehavana malalo amin'ny tompo, dia mbola mpifaliana hatrany ny ara-banantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Ary dia mbola amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity ny fiangonana no ara-banantsika rehetra koa tratry ny Pentekosta 20 Pentekosta izay fetin'ny fanahy masina. Fanahy masina mpamelona ny fiangonana sy ny kristianina mba ahafahany mijoro sy mandroso ary mitomba amin'ny finoana sy ny asa tsara. Koa raha mankalaza ny Pentekosta isika, ny fiangonana dia maneho fa fototra lehibe eo amin'ny antom-pisiny sy ny fiainany ny asan'ny fanahy masina. Koa Andriamanitry ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Romanina 5:12, Romanina 5:12 azafady 1:17. Miverina tsikelikely ny zavatra rehetra nanomboka tamin'ny 1 Mey lasa teo, ary torak'izany koa ny fiainan'ny fiangonana dia hiverina tsikelikely torak'izany. Manoloana ny fanambarana nataon'ny mpitondra fanjakana tamin'ny 2 Mey, izay ahafahan'ny fiangonana rehetra manao fanompompivavahana mivantana, ny komity sy ny fiangonana eto amin'ny FPMA Toulouse dia nanapaka fa manomboka amin'ny alahady 7 Jiona no ahafahantsika manao fanompompivavahana mifanatry tava. Kanefa misy fepetra tsy maintsy arahana manoloana izany, toy ny fanajana ny règle de distanciation physique, ilay iray metatra, toy ny tsy maintsy anaovana ny masaka, toy ny fanara-maso, ny fidirana sy ny fivoahana, ary ny fanasana tanana eo ampidirana sy eo ampivoahana. Ka noho izany dia tsy ny olona rehetra, tsy ny mpiangona rehetra no mbola afaka hiangona, fa mbola asiana ihany ny fitaovam-pivavahana amin'ny YouTube arak'izay azo atao mandritra ny fotoana elaela. Dingana vaovao indray no hidirantsika ary isaorana ny tompo no ahafahantsika misantatra izany sahady. Ka mbola omenantsika amin'ny alalan'ny sampana sy ny diakon'ny vala, ny site internet, ny Facebook, ny FPMA Toulouse
ny andininy rehetra mikasitra izany fandaminana vaovao izany. Ary eto am-pamaranana dia mbola misaotra antsika rehetra ny herivelon'ny fiangonana rehetra ny aran'ny salahy nandritra izay fotoana ela izay nanao ny culte 2.0 tamin'ny internet hatramin'ny voalohan'ny confinement ka mandraka androany, ary mbola misaotra ny tompona andraikitra rehetra ny teknisiana ny fiangonana koa mbola anohy ny asa satria mbola misy zavatra tsy maintsy alamina noho ny fepetra tsy maintsy arahana. Koa dia manaova pentekosta sambatra daholo miaraka amin'ny fanahy masina izay mampahiry antsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ry havana, toy izao ny fandaminana aroso amintsika mikasika ny fisoratana anarana amin'ny fanatrehana ny fitopim-pavahana mifanatrika. Manekeny mpitondra anareo ka manohava azy fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Araka ny efa fantatsika dia efa azo atao ny manatanteraka fitopim-pavahana hatrehina ara-batana, saingy voafetra ny olona ho afaka manatrika araka ny fipetrana apetraky ny mpitondra fanjakana. Na dia efa nolazaina aza fa manomboka amin'ny alahady 7 Jiona ny fitopim-pavahana mifanatrika ao amin'ny Vieux Temple, dia ialana tsiny amintsika sy mampandray antsika fa voatery ahemotra amin'ny alahady 14 Jiona izany noho ny antony maro samihafa. Anisan'izany ny tsy fahavitan'ny fanamboarana ao amin'ny Vieux Temple izay mbola aharitra mandritra ny volana Jiona. Ho fandaminana amin'ny fanatrehana ny fitopim-pavahana manomboka amin'ny alahady 14 Jiona sy ny manaraka rehetra araka ny fandaminana izay ho apetraky ny mpitondra fanjakana, dia isy fandaminana no volavolain'ny komity izay atolotra antsika tsy ho ela ary alefa mailaka sy atao amin'ny tranokalan'ny fiangonana ary ny page Facebook FPMA Toulouse. Amin'ny voalohany aloha dia ao amin'ny Temple du Salin isika no anao ny fampivavahana satria mbola misy fanamboarana tsy vita ao amin'ny Vieux Temple. Dia marihana fa voatery atao amin'ny tolakandro ny fampivavahana raha ao amin'ny Temple du Salin satria ny fiangonana Rahavavy ERT no mampiasa azy ny maraina. Marihana koa ary tiana ho tsindriana fa 80 no isan'ny olona afaka tonga ao amin'ny Salin ary 80 ny ao amin'ny Vieux Temple. Amin'ireo anefa dia efa misy ny diakona tompon'anjara miaraka amin'ny mpitandrina sy ny mpandray anjara hafa rehetra amin'ny lafiny teknika sy ny famakian-teny amin'ny fotoana, ary izany dia amin'ny totaly 5 Tsara tsindriana mantsy fa mitohy ihany ny fandefasana ny fampivavahana amin'ny YouTube mivantana ho antsika marobe tsy ho afaka ho raisina ao am-piangonana. Atao pré-inscription en ligne izany ny fisoratana anarana isan-kerinandro miaraka amin'ny fanazavana sy ny fitsipika tsy maintsy arahana rehetra, ary izy koa fanampiana manokana ho an'ireo izay sahirana hanao izany ka afaka miantso ny filohan'ny sampana na ny diakony vala ianareo izay mila izany. Avy eo dia izy diakona iantso anareo hanamafy ny fisoratana anarana nataonareo. Toy izao ary ny fitsipika na fepetra tsy maintsy arahana rehefa manatrika ny fampivavahana isika. Tsy maintsy manao arovava mandritra ny fampivavahana ary azo esorina izany rehefa mandray fitenenana ho an'ny mpitarika. Tsy maintsy manasa tanana rehefa miditra ao am-piangonana sy rehefa mivoaka avy ao am-piangonana. Tsy maintsy manaja ny lalana hidirana sy hivoahana sy ny hivezivezena ao am-piangonana araka ny famaritana efa vita. Angatahana isika mba hipetraka amin'ny toerana efa voafaritra mialoha. Rehefa vita ny fampivavahana dia asaina ampitiavana isika hamonjy fodiana fa tsy mitangorona. Raha misy fianakaviana iray trano tonga miangona dia entanina izy ireo hiaraka hipetraka. Ny rakitra dia ho arotsaka
eo am-piravana, eo am-pivoahana, ao anaty arina efa voaomana ho amin'izany. Ry havana malala, tsy ary ahafapony rehetra izao lamina izao, saingy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, olona feno fitiavana, dia inonay fa sady ahay andefitra isika no hanana faharetana koa hiandry ny anjarantsika araka ny fandaminana. Koa dia misaotra anareo sahady ary mampahery anareo ao amin'ny Tompo ary manao mandra-piaona eo ambanin'ny fitahiny. Dia manao veloma mahafinaritra Tompoko amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse. Dia mbola mpifaliana trano ry havana ny arabanantsika anio amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any. Toy izao indray ireo vaovao ampitaina amintsika anio izay mitaonantsika hanatanteraka ny asa famompoantsika araka ny fahamezam-pahasoavana sy ny antso miantefa amin'ny tsirairay. Vaovao nasionaly, filazana manjoa. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba hahavitany alehako dia ny anambara ny filazantsara. Asan'ny Apôstôly 2:20. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo ny antson'ny ray odany aminy tamin'ny 4 Mey teo amin'ny 415 taonany ny mpanompony Pasteur Randriamanantsoa Zouzou, mpitandrina mpandrindra ny FPMA Nice. Hoy ny vatany Randriamanantsoa Rakotoarisoa CM, ny zanany Randriamanantsoa ny Ando, Randriamanantsoa ny Kanto Nomena, Randriamanantsoa ny Fitahiana Sarobidy, ny rainy Andrianaivo Joseph, ny fiara-miasa mpitandrina, ny FPMA Nice, FPMA Aix Marseille ary ny faritany Atsimo Antsinanana. Antsoavo amin'ny FPMA Manontolo avy amin'ny FPMA Nice. Mifampitondra izay mavesatra ary aoka izany no ahataterahanareo ny lalàn'i Kristy. Galatiana 4:2. Ano mahiraintsika ao amin'ny Tompo sy no nivona miatra amintsika FPMA ka namoizantsika ny Ray aman-dreny iombonana Pasteur Zouzou Randriamanantsoa dia tsy misalasala izahay mitodika aminareo, mangataka tolo-tanana avy aminareo, hoenti-manana ny fampidinan'ny razana any an-tany razana. Ho anareo izay maniry andray anjara amin'izao adidy mavesatra sy masina izao dia indro omenanareo ny andinindiny amin'ny fanatanterahana izany. Chèque amin'ny anaran'Andriamatoa Ramastera Adja, adresse postale 7 rue Cassini 06000 Nice. Misy lien letchi izay efa nalefa mailaka na SMS tamintsika, azo antsika mandefa izay fotsika. Misaotra anareo sahady ny amin'izay rehetra ataonareo. Fandriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Hebreo 4:20. Fanasana zagabe, sampana vehivavy kristianina iraisana, sampana lehilahy kristianina iraisana. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay, mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery, fa tsy ho aminay. Korintianina 2:4-7. Araky ny efa nolazaina alahady vitsivitsy zay dia ho tanterana ny 9-10, ny 7-10, ny 8-10 Oktobra 2020 any Igny, région parisienne, ny zakaben'ny sampana vehivavy kristianina sy sampana lehilahy kristianina iraisana. Mifarana amin'ny 19 Jolay ny fisoratana anarana, koa azonareo atonina ny filohan'ireo sampana roa ireo. Fiaonambe faharoa ny SVKI sy SLKI ity ka manantenantsika ho tonga marobe. Fiofanana sy fotoam-bavaka. Mitohy ny fiofanana SAP KNPL, soritra asa-piangonana, Komity Nasionaly Projet Laïque, isakalaroby amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny Confcol. Izany dia fiofanana sy fampianaram-pinoana natao ho an'ny vahoaka ny FPMA Manontolo koa entanina isika eto Toulouse anaraka izany.
mikasika ny fotoana fotoam-bavaka nasionaly amin'ny efatrora tolakandro sy amin'ny fitotoriva isan'andro dia azontsika jerena ao amin'ny tranokala fpma.church.news ny vaovao rehetra manentana antsika anaraka izany. Vaovao fahatany, formation des cadres fatsanina. Araka ny fanao isan-taona dia atao amin'ny 9 jona ny formation des cadres eto amin'ny fahatany Atsimo andrefana. Ampiatsahivina fa ny olona rehetra manana andraikitra ao amin'ny tafo dia ny loholona, ny dekona, mpiandraikitra sampana, vomiera, sampandraharaha, mpandimbola no antsoina amin'izany. Izany dia atao conf call visioconférence manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 5 ora hariva. Ka ny lohahevitra dia ny tenin'Andriamanitra, fahefana manasitrana ny fiangonana sy hoentiny manasitrana. Mateo 10:19. Vaovao tafo. Sampana tanora kristianina. De tout cœur, mets ta confiance dans le Seigneur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe chapitre 3, verset 5. Bonjour à toutes et à tous. La STK a le plaisir de vous retrouver à son vendredi des jeunes, le vendredi 5 juin à 18h30, sous format numérique sur la plateforme Zoom. Si possible, nous conseillons de privilégier le PC ou la tablette aux dépens du téléphone pour l'activité ludique. Le lien sera communiqué ultérieurement sur les réseaux STK FPMA Toulouse. N'hésitez pas à contacter le responsable Xavier Ratsimandris pour toute information. Nous vous attendons nombreux pour cette soirée inédite de louanges, de partage, d'édification et de prière. Soyez bénis. Sampana zava-maneno. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina voalohany 5:7. Ry havana, misaotra an'Andriamanitra isika fa totosa ny asabotsy fa 7 sy ny alahady fa 4 Mey lasa teo ny isan-taona ny sampana zava-maneno izay nahazo ny anarana vaovao hoe endrim-peo. Misaotra ny fiangonana manontolo, ny tondram-bavaka sy nandray anjara tamin'izany. Mbola manentana trany antsika mpianakavy finoana izay manana fanomezam-pahasoavana amin'ny mozika sy mahatsiaro ny antso ny fanahy masina anatevin-daharana ny sampana endrim-peo ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Azontsika atao ny manatona ny biraon'ny sampana na ny mpikambana tsotra momba izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ny sampana endrim-peo. Rojom-bavaka. Mampatsiahy antsika efa misy ihany koa ny rojom-bavaka isan'andro. Ny tableau mirakitra ny sujet de prière dia efa nalefa amin'ny vondron'asa fiainam-piangonana sy ny dekon'ny vala any amintsika. Rakitra sy adidy. Miantsoa anaty sitrapo, eny ambarao izany. Amosa 4:4-5. Ny fandaovana ny adidy sy rakitra ary fanaty-pisaorana dia azontsika atao amin'ny alalan'ny virement, chèque alefa any amin'ny mpitambola amin'ny fiangonana, carte bancaire amin'ny alalan'ny roy elo aso. Izany dia afaka atao koa amin'ny tranokala fiangonana fpma-toulouse.com. Rubrika vondron'asa vola sy fananana izay ahitanao torolalana manazava ny fanaovana azy. Ingaviana indrindra isika mba hanoratra ny anton'ireo fandraisana anjara na ho rakitra na adidy na rakim-pisaorana dia tsarovy ry havana fa ny manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'ny tompo. Vokatra Pentekosta 2 Mey 2020. Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Aza miasa azo ny anina mety ho levona, fa ny anina izay maharitra ho fianina mandrakizay, izay omeny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Jakoba 2:2-9, Jaona 2:9-7. Anio no anaovana ny fanateram-bokatra 2 amin'ity taona ity toy ny fanaontsika rehefa Pentekosta. Aza dinoina ny manisy libellé vokatra amin'ny fandaovam-bola ataonao na virement na chèque na amin'ny alalan'ny site elo aso. Trano fiangonana.
araka ny fivorimbian'ny mpandray tamin'ny volana martsa 2024 dia mampandriantsika fa mitoy ny tetikasa amin'ny firosoana fananana trano fiangonana. Isy vaomiera manokana atsangana andinika lalina momba izany. Ny fanomezana na tony mbola tiantsika atao ho fanohanana izany asa izany dia alefa ao amin'ny sous-compte trano fiangonana Coasio Libelé trano espasa anarana ny fandoavam-bola atao. Ny numero IBAN sous-compte FPMA Toulouse dia azontsika anontaniana ampitam-bola ary alefa mailaka amintsika koa. Catéchomène tsy misy ny fampianarana catéchomène anio. Étude biblique isy ny étude biblique ny talata 2 jona amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Diarim-piangonana ny fitaovam-pivavahana manaraka ho antsika eto Toulouse dia ny alahady 7 jona 2024 amin'ny 1:00 atoandro ao amin'ny YouTube. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mialoha ny afatra sy ny tsodrano dia ara-mitsangana isika anao ny hira 700 ny andininy fahaefatra. 700 andininy fahaefatra. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fiadanana ho anareo. Tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Koa mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Atateraka izany raisy ny tsodrano tonona amin'ny anaran'ny tompontsika. Hitay anareo any ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo. Anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Ny hira fafito amin'ny 200 ny andininy 1 sy 3 no amaranantsika ny fotoana.